Nandray ny ambasadorny Japon miasa somoana eto Madagasikara kosa omaly ariva ny ministry ny arena kibontany sy ny sultany Henri Rabarinjaka tetsy amin'ny birao fiasany tetsy Ampandrinomby. Ny fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rontonto sy mikasika ny orinasa Sumitomo izay aksionaira ao amin'ny orinasa fitrandrana Ambatovy no isan'ny niompanan'ny resaka. Jemima Radaniel sy Mami Rasoanaivo atrany. Isan'ny firenena mpamokatry ny kely Madagasikara amin'ny alalan'ny orinasa Ambatovy. Ny enany vidiny akora fototra momba ny kely eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fantatra. Amin'izao misy ny rafitra efa napetraka eo anivon'ity orinasa lehibe eto Madagasikara ity, ahafahan'ny orinasa mihodina ary ao anatin'io rafitra io dia fantatra fa afaka efa taona dia hanana ny ekilibra ny orinasa. Voamarina izany fa mifampatoko tanteraka ny firenena Japoney sy Madagasikara. Hijery ny fitohizan'ny fiara-miasa ny ambasadorny Japon sy ny ministry ny arena kibontany, io no isan'ny ompanan'ny fionan'izy ireo omaly teny amin'ny birao ny ministra. Tsara be ny fiarah-miasa Madagasikara sy Japon ary anisan'ny fiarah-miasa tena ngeza be dia io projet ny industrie minière lehibe indrindra eto Madagasikara ary eto Afrika izay misahana ny cobalt sy nickel dia Ambatovy zany ary ny aksionaira atao hoe lehibe indrindra amin'izany Ambatovy zany dia Sumitomo entreprise japonaise izay ao anatiny zany Ambatovy zany. Ka tonga teto dia matoa ambasador manamafy an'izay le fiarah-miasa a Madagasikara izay. Ambatovy no orinasa lehibe indrindra eto Afrika misahana ny mine arena kibontany mamokatra cobalt sy nickel ary lehibe indrindra aty Afrika ary anisan'ny lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Mahafinaritra fiarah-miasa mbola hotohizana ny atao hoe fanalebiazana an'izany. Nanamafy ny ambasadorny Japon miasa eto Madagasikara fa mahatoka ny firenena malagasy ny firenena japonais. L'objectif de ma visite aujourd'hui est de présenter sa lettre pour féliciter sa nomination à cette portefeuille. Et aussi notre ministre des Affaires étrangères a attaché à développer un attachement à Madagascar et aussi une amitié avec son excellence monsieur le ministre. Teny amin'ny birao ministre ny arena kibontany sy ny sultany teny amin'ny birao teny Ampandrinomby moa no nisian'ny fionana omaly ariva.